Tsara no manamarika fa misy commune efapolo amby zato zahay no nandefasana fanasana mba ho tonga androany ametraka an'izany koa fifidianana izay birao andrafitra ny amrana ny association des maires région Analamanga. Ny andraikitra moa zany dia marihana aty am-voalohany fa tsy misy firehana politika fa kosa ny tena zava-dehibe dia ny fandamina ao anatin'izany hoe fitantanana amin'ny mahaben'ny tanàna ary ho apetraka mihitsy ny hoe manana ny valeurany zany olo mofidy eny foton'izany ary dia ao anatin'izay zany no nanangananay ilay fikambanana mba ametrahanay ny zo ananana ihany koa amin'ny fampandrosoana eny fotony satria matematisasika foana hatramin'izay ny hoe eny fotony ny fampandrosoana dia ny birao atsanganany amin'izay zany isy ny fiarah-miasa amin'ny fitondrana foibe mba hitakina an'ireo zo fototra ananan'ny commune manerana ny faritra Analamanga. Izay indrindra no antony anisan'izay ananganana antony fikambanana itony mba ametrahana ny birao anao ny fananganana ny fampiresahana amin'ny tompona fanjakana. Mariana moa zany fifanisy natao hoe androany maraina ny fampiresahana amin'ny tompona andraikitra ary manome toky ireo avy eo amin'ny fanjakana foibe indrindra ny ministera mihan'ny commune fa amin'ity taona ity dia ho tonga alohan'ny faran'ny taona ny fanampiana ny commune eto amin'ny faritra Analamanga. Anoferana ho roa taona ary miverina mifidy indray izay maro moa ny andraikitra fa tsy ho voatanisa fa araka ny fandaminana izay natao dia misy ny atao ifampiarovana ihany koa amin'ireny tsindrazoena mahazo lehibe ny tanàna namana ireny amin'ireny zavatra izay atao hoe tsy rariny mahazo lehibe ny tanàna ireny. Dia zany tena amin'ny anaran'ny be ny tanàna manokana mihitsy zany hoe amin'ny maha be ny tanàna n'ilay mpikambana no fampiarovana amin'ny zavatra rehetra atao ary indrindra sanatiaviny mety misy zavatra manjo azy dia ny mpikambana rehetra no atao miaro an'ilay be tanàna mpikambana.